Fa mbola iresaka indrindra mahakasika an'ireo hoe vokatra akora eo anivon'ny JK retin'ny JK Group zay moa isika ary mandray indrindra ny taliara-barotra ny JK Group amin'izao alina izao eto amin'ny fampahalalam-baovao dia Andriamatoa Sahaza Ranarinjatovo izay dia faly miarabanao Andriamatoa Ranarinjatovo. Ya, faly miarabanao ary faly miaraba ihany koa ireo manaraka tsy tapaka ny vaovao antsika. Maromaro moa ny vokatra vaovao izay nampahafantarina tao anatin'ny fanadihadiana teo iny izay entin'ny JK Group indray amin'izao fotoana izao reto moa zany izy zao manao mbola misy fanazavana hoe fanampiny na moa zany hoe fanamafisana kokoa ve tiany Andriamatoa Sahaza Ranarinjatovo entina ao anatin'izay vokatra vaovao JK Group zay. Ya, marina tokoa izay voalazanao zay satria fanamarihana angambany dia ny hoe reto vokatra reto zany dia vokatra vaovao tokoa ary ao anatin'ny farany izay atolotry ny JK Group. Izy reto dia tao anatin'ilay foire de canton izay nitondrany ny JK Group ireo mpandraraha malagasy tamin'iny volana avril teo iny ary azo lazaina moa fa afa-po tanteraka izy ireo. Tsy diso anjara tamin'izany koa nefa ny JK Group ary dia nitondra nyreto vokatra vaovao reto. Efa tazantsika tamin'ny fahitalavitra teo ihany ilay hoe BPI na blood pressure improver. Izy ity dia fitaovana anankiray izay natokana ho an'ireo manana olana amin'ny tosi-dra ary tsotra be ny fampiasana azy satria dia apetraka fotsiny toy ny famantaranandro izy ity, apetraka fotsiny toy ny famantaranandro eo amin'ny tananao ary ny maraina vao mifoha ianao no mampiasa azy ary ny hariva. Ny azo marena ihany koa dia nahazo fankasitrahana manokana tany amin'ny tany maro izy ity ary be dia be ireo olona izay nilahatra mba ahazo an'ity fitaovana anankiray ity satria dia tena feno fahombiazana tanteraka ny olona izay nampiasa azy. Nahazo award izy tany États-Unis, nahazo an'izany koa izy tany Genève, tany Paris ary nahazo ny certification izay européenne ny amerikana zany arak'izay voalazako teo zay. Vita ihany koa moa zany ny test klinika an'izy ity ary manana ny fanamarihana ny ISO. Zay zavatra zay zany dia tsy diso anjara tsika malagasy satria dia efa tonga ny JK Group eto ity zavatra ity mba anala olana an'ireo izay manana amin'ny olana amin'ny tosi-dra. Fantaniako kely fotsiny hoe apetraka maraina hoy Andriamatoa Ranarinjatovo ny hariva 4 minitra eo avy izay hoe maraina. Ny maraina zany ilay vao mifoha ianao no mametaka azy toy ny famantaranandro toy izao dia miasa farafahelany izy eo amin'ny 30 minitra eo ary dia toy izay ihany koa ny hariva rehefa alohan'ny hatory ianao dia 30 minitra eo ihany koa farafahelany zay fa arakaraka ilay olana izay mahazo anao zany no ametrahanao an'izay bracelet manasitrana ny resaka tosi-dra zay. Dia ny vokatra manaraka ihany koa ilay vaporisateur inhalateur vapo expert. Izy ity zany dia fitaovana natokana kosa ho an'ireo izay manana olana amin'ny